Shalom daholo ao anatin'ity horonantsary ity no hizarana amintsika indray ny fomba fampiasa ny karatra fahafolon-karena. Tahaka izao ny paoziny ohatran'ireny chèque ireny. Dia ny tapany voalohany izay tazominao dia fenoinao ao ny daty ny fahafolon-karena. Faharoa fenoinao koa ny volana izay nanomezanao an'ny fahafolon-karenanao. Ary fahatelo soratanao ny vola izay nomenao. Ny tapany faharoa indray dia ampidirinao ao amin'ny valopy sy ny vola nomenao dia soratanao mijanatsoratra ny vola nomenao. Avy eo manarak'izay soratanao indray ny daty izay nanomezanao anazy. Ary farany dia ataonao ny sinihanao eo ambany ankavanana. Dia tahaka izay ny famenoana ny karatra fahafolon-karena. Mankasitraka tompoko.